Izy ireo ny sendikany mpitsara tsy namaly izany ireto polisy. Ny antony tsy nahatonga anay tamin'le fiantsoana nataon'ny SMM androany maraina tamin'ny sivy teny teo amin'ny Cour suprême dia tsotra ihany. Ny SMM moa ny antso anay tany izay tsy hoe manakato-baravarana akory fa mitady vahaolana amin'io ary ny tokony atao. Kanefa kosa raha ny SMM no mampiantso ny ministera iverinay fa tsy mety zany, fa raha ministera samy ministera mifampiantso dia tonga tany izay. Efa nisosokevitra nataonay taloha moa izy io ka raha ny présidence na ny gouvernement na ny ministera zany no nampiantso anay dia tonga tany izay izay koa efa maika ny vahan'ny olana io. Nambaran'ireto polisy ireto koa androany fa mbola misy ireo polisy any Toliara mbola halaina ambavany nefa mbola tsy hita hatramin'izao. Hisy ny didy fampisamborana avoaka ho azy ireny. Fa isan'ny siatrasa iray izay mampidi-bola vahiny any eto Madagasikara ny fizahantany. Tao anatin'ny taona vitsivitsy zao dia efa nisy ny ezaka natao entina piroboroboana izany fizahantany eto Madagasikara izany, ary mijery ihany koa ireo tompon'andraikitra sy ireo matianina amin'ity sehatra ity ny hanavoazana izay fizahantany izay amin'ny lafiny rehetra, ka tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana ny antsoina hoe fizahantany mandray andraikitra na fizahantany maharitra ihany koa tourisme durable. Nisy ny famelabelarana nataon'ny ministra tompon'andraikitra mikasika ity fizahantany mandray andraikitra ity androany, araka izao tatitra oentin'ny Rostina Muriel sy Nathalie Leaby ary Sylvain Andriataina izao. Fizahantany maharitra na tourisme durable io no ravitra entin'ny ministera ny fizahantany ampandroso ity sehatra ity. Maro ireo hetsika sy tetikasa hanatanterana io ravitra io. Ka ny fahaizana miara-miasa fiaraha-miasa akaiky eo amin'ny mpandraharaha sy ny ministera zany zay aloha anisan'ny zava-dehibe. Ka eo anatrehan'izay ihany koa tsy avela ho baranahana ny zany fampandrosoana ny fizahantany zany, fa tsy maintsy misy ny foto-dalàna izay hifehan'izany ka dia hametraka ny mikasika ny code de tourisme izay eo anivon'ny parlemanta amin'io volana May izao. Misy ny assise internationale du tourisme durable izay hatao eto Madagasikara amin'ny volana May sy Jiona ho avy izao, ary misy ny conférence internationale sur le tourisme durable izay hatao eto Madagasikara koa ka saina hatao any amin'ny farafaran'ny taona any. Sehatra hanana ny anjara toerany amin'ny fampandrosoana ny toe-karena ny fizahantany, ny ampivoatra izany indrindra no imasoany ity ministera ity. Mandritra ny salon Enjoy sy ny film moa no kasaina anatanterahana izany fivoriana iraisany pirenena amin'ny tourisme durable eto Madagasikara izany amin'ny farany volana May sy fiandohan'ny volana Jona izao. Sehatra ny Jono kosa atao reny tsy azo mpaniry dia ny fikambanana mpanjono iray eto amin'ny commune Ambatolampy tsy mahafotsy indray no narotsaka zanatrondro miisa 300 sy ray alina tamina dobo fitazaina izany dia ny antoerana ny atrika izany io maraina io ny ministra ny Jono sy ny arena anaty rano. Aurélia Fringa no mitatitra ny vaovao. Fandrony izao no nisy fandrotsahana zanatrondro tamin'ny taona ity teto amin'ny faritra Analamanga. Ny tsy alamy tamingana ny hazandrano no fanabeazana ihany koa ireo fikambanana mpanjono sy mpanarato ahay kolokolo ny hazandrano izay fivelomany. Io ny tanjona amin'ity fandrotsahana zanatrondro ity, hoe ny ministry ny Jono sy ny arena anaty rano. Zava-dehibe ny fandrotsahana zanatrondro eto amin'ny Maria amin'ny commune Ambatolampy tsy mahafotsy izao dia ho fanatanterahana ny ezaky ny ministera eo amin'ny fanomezana hery sy tanjaka ireo fikambanana mba hikolokolo sy hitaiza ary ireo trondro sy farihy izay tantaran'izy ireo, ary koa mba hanatanterahana le fampandrosoana maharitsy izay atao indrindra ho lovay ny taranaka faramandimby, satria iratsika malala fa ny trondro dia harena voajanahary ary izy io mety lany mety ritra, ary raha tsy tandra zany dia mety tsy afantatra andany trondro zany ny taranaka agnaorina ka zanatrondro mirefy 3 cm miisa 300 sy ray alina no narotsaky ny fikambanana mpanjono iray teto.
roa volana ny faharetan'ny fitaizana azy ireo mialohan'ny hitambarany amin'ireo namany. Mbola andraikitra feno reto fikambanana mpanjono araka izany no mikarakara sy manome sakafo ireto zanatrondro ireto mandritra io fotoana io. Ny vanim-potoana tahaka izao raha teo no voalaza fa mahatsara ny famindrana trondro. Tamin'izao fotoan'izao zany no betsaka ny zanatrondro dia amin'ny ono ararotina sady mora kokoa ny satria betsaka ny rano amin'izao dia mora kokoa ny aveloman'ny zanatrondro zany. Ankoatra ny fandrotsahana zanatrondro dia nintanana hiditra ao anaty fikambanana avokoa ireo mpanjono tonga teto mba hanamora ny fahazahoan'izy ireo ny fahazahoan-dalana hitrandraka harena anaty rano na ny permis de collecte. Fa mandalo fotoatsarotra ny toekarena malagasy noho ny fiantraikan'izany amin'ny krizy politika efa ho 3 taona izao omaly dia nisy ny fiaraha-midinika entina indrindra hijerena ny anarenana izany toekarena malagasy izany teo amin'ny primature lefitra misahana ny industrie sy ny toekarena ary ireo vondron'ny mpandrara ara-toekarena eto Madagasikara nisy ny tsokevitra izay nivoaka taorianan'izany fionana izany oarantsika ny fanadidina eo amin'ny sary ny eny arakoto ny menjanary. Namakilahy tamin'ny fandraisana firenenana ireo mpandrara ara-toekarena mivondrona anivon'ny GEM sy ny SIM nitondra ny etaetana fa indrindra ny fitarainan'izy ireo amin'ny toe-javatra iainany amin'izao fotoana izao. Mbaray volana lasy tamin'ilay hoe fepetra 2020 afahana manarina ireny toekarena voalohany indrindra tamin'ireny orana ireny ny trezama ao anatin'izay koa nitrositra izay tsy nalohan'ny fanjakana tamin'ny orinasa misy koa ireo lalàna tokony avoaka ny fanjakana nefa tsy navoaka hatramin'izao izay zany ny zavatra amin'ny ambakivangony ary koa ao ny hoe fanohanana ny orinasa amin'ny olana maro samihafa ohatra amin'ny resaka hetra asiana fepetra mba mampirisika ny orinasa zany mba hamokatra bebe kokoa. Ny Praiministra lefitra medida ny toekarena sy ny industrie Andriamatompody Zazapiaro kosa dia nanmetoky ny ho mpitondra teny sy mpiaro ny tombotsoan'ny mpandrara malagasy ao anivon'ny gouvernement sosikefitra mafonja no natolotry ny Praiministra lefitra atongavana amin'izany. Ministère et département zay misy anazy zany zay manana mission d'accompagnement mba afahan'ny économie-ntsika zany na dia eo ary le misy crise fa dia mba misy amélioration zany. Hitanareo fa tia fa tena m'intéressé daholo le olona rehetrarehetra amin'ny zavatra natao fa indrindrindrindra dia hoisy zany atoato zany une plateforme de rencontre en permanence ahafahantsika zany de renforcer les partenariats entre les publics et les secteurs privés. Zay ihany fomba anankiray ahafahantsika miamin'ireo ny ataoko hoe ny situation économique de Madagascar fa indrindra koa misy priorité zay tsy miandrana hoe retour constitutionnel fa dian'izao fa ahitana solution. Novelabelarina nandritra ity fionana ity ihany koa ny politika akapobeany entina anarenana ny toekarena malagasy no volavolaina eo anivon'ny primature lefitra ny toekarena sy ny industrie araka ny teti-bola 2024. Fa tetsy amin'ny ANC vato kosa no ny fampirarisoa no ny taom-baovao ny fianakavian'ben'ny ity ministera ity. Fotoana nanaovana jeritodrika ny lasa sy amariparitana ihany koa ireo asa goavana miandry ity departementa iray ity amin'izao taona vaovao izao. Lanonana ara-piranana tanteraka moa no nentin'ny fianakaviam-be ny primature lefitra misahana ny industrie sy ny toekarena nandray izany taom-baovao izany.